antsika androany dia Andriamatoa Rabona Olojaonina. Izy ilay paitoekarena miresaka ihany koa ny resaka ekonomika. Efa teto izy nitondra fanazavana voalohany ary dia ho tohizany amin'ity androany ity zay. Ampahafantarina antsika zany manomboka eto fa isaky ny tapa-bolana izy ny zoma tapa-bolana toy izao zany dia andray sehatra izy eto amin'ny Okazava raha tsy misy ny fiovan'ny fandaharam-potoana zany hitondra foana hatrany sy hanazava indrindra ny toe-javatra misy indrindra eo amin'ny lafiny ekonomika sy ny resaka toe-karena eny antsefatsefany eny koa moa izy dia resaka ny ara-politika foana ary ameny vahaolana zay tokony ho tanterahana sy ho lalovana fa tsy avela ho potika fotsiny amin'izao ty firenena ity. Miarabanao Andriamatoa Rabona Olojaonina. Miarabanao Andriamatoa Patrick ary miaraba koa ireo mpieniny Radio Viva eto sy manerana ny nosy. Teny amin'ny teny fampidirana kely teo moa Andriamatoa Rabona Olojaonina ny hoe miazakazaka mafy amin'ny fitadiavana vola satria tena olana ary mpamatsy vola ary dia mbola miemotra foana. Ny mangataka andro tsy misy fa miemotra satria nahoana mbola tsy tomombana tsara ny rafi-pitantanana ho any amin'ny fampandrosoana. Zay zany ny lesoko angeza be hita eto resaka an'izay fampandrosoana zay ao anatin'ny tontolon'ny toe-karena sosialy ny ekonomika sy ny politika. Tsika moa amin'le resaka hoe fiainam-bahoaka tanteraka zay tena efa latsaka any anatiny atao mialatsiny amin'ny fiteny tsotra hoe latsaka any anaty dalina taraiky tanteraka ny vahoaka reraka tanteraka. Inona tompoko ny tena antony mahatonga an'izay? Io moa samy manana ny fomba fijeriny, samy manana ny fomba lazaina. Fa efa nolazaiko teto ary ngamba ho hitariko kokoa androany fa efa niova hoa ny fomba fiara-miasa amin'ireo mpamatsy vola amin'izao fotoan'izao. Raha raisitsika ataontsika mazava hoe tamin'ny andro ny Ravalomanana tamin'ny Troisième République rehefa mandray fahefana ny mpitondra dia avy hatrany dia efa misy programme clé en main ohatra hoe DSRP tamin'izany voavolavola tany ivelany dia rehefa mandray fahefana izy dia sady mandray an'le programme no tonga dia efa mipetraka famatsim-bola tsy ela dia rehefa avy eo dia mandeha ny arakarak'izay fampiasana azy. Ka eo zany matetika zany ohatrany tsy tsikaritry ny olona zay fa zay mampiova zavatra be da be. Satria ohatra zao tamin'ny andron'ny président Ravalomanana ireny zany taloha matetika le programme ohatra hoe momba ny lalana ohatra tany amin'ny Fed dia efa voaomany le gouvernement tateo aloha fa saika nandray vonona fotsiny zany ilay tateo aoriana ohatra hoe misy karazana continuité dia ohatra hoe rehefa tonga le fanokafana sy ny fanamboarana sy ny réalisation moa filaza azy dia iny ny atao irerehana. Iveriko fa reny famatsim-bola zay nahazo indreny daholo manerana ny Afrika ohatra zay zany tsara ho fantatra zay fa tamin'ity iray mitoraka ity misy zavatra niova be satria averiko angatahana amin'ny mpitondra amin'izao fotoan'izao ny fametrahana amin'ny programme ka eo indrindra no misy fomba fijery vaovao satria ohatrao tsika miteny hoe naninona ary natria zay fotoana zay ataontsika hoe efa hiditra amin'ny roa taona zao ary ohatra rehefa kelikely no mbola tsisy foana famatsim-bola fa mbola phase d'observation daholo. Phase d'observation dia midika hoe mbola mijery mpamatsy vola hoe manaraka sy mametraka programme tokony ho izy ve na crédible ve le fanjakana amin'izao fotoana izao. Dia eo zany misy phase d'observation misy phase na mbola tsy négociation akory hoe aiza marina ny hitondrany fanjakana ny programmany inona marina ny zavatra voakavao dia matetika zany amin'io mandra-batongany hoe déblocage dia le mbola le vola teo aloha no ampiasaina zay nisy tao zany mbola sokirina aloha ohatran'izany ny pôle intégré de croissance mbola nisy tao ohatran'izany famatsim-bola ara-sosialy maro samihafa fa eto mandra-pahatonga an'le vola vaovao ohatra hoe momba ny hoe fanamboara lalana zay lazainy hoe 300 millions de dollars ho avy eo lalana iny projet routier iny avy any amin'ny Union européenne reny mbola misy miandry avy aty amin'ny fanjakana malagasy hoe ahoana ny fomba fitondrana an'le izy. Eo dia tsarotsy-piaina satria tsy vitan'izy io hoe nametraka programme anankiray zay ohatrany hoe bon nanomboka aloha zany hoe efa herintaona mahery tateo aoriana vao mipetraka amin'ny programme de mise en œuvre noho ny antony maro samihafa fa zay indray aloha nentina tany amin'ny
amin'ny assemblée nationale ho présenté ny prime ministre vaovao. Izay zavatra zay dia mbola vao préalable fotsiny zay. Rehefa avy eo mbola misy rectification maro samihafa. Ary raha vita ny rectification maro samihafa sy ny fanamboarana maro samihafa dia mbola misy validation. Dia rehefa vita ny validation dia mbola misy validation assermenté na cabinet d'expertise internationale ohatran' zany daholo manerana ny Afrika amin'izao fotoana izao. Zay vao manomboka hoy aho mahatoky ny mpamatsy vola. Ka amiko zany raha fahitana azy amin'izao fotoana izao mbola lavitrezaka be io. Mbola mivorivory kely etsy dia tonga mpamatsy vola dia mandinika tanteraka somatsara ve ohatra ny momban'ny bonne gouvernance mandeha any amin'ny tokony izy ve ny lutte contre la corruption. Mbola misy signal na indice andrasandry zareo zay vao miditra amin'ny atao hoe phase 2 izy. Ka eo everiko fa ny tiako tsipihana dia mbola elaela ihany izy io raha fahitana azy. Raha ny fahazahoana an'izany resaka izao ny Andriamatoa Rabona Olojona dia ny hoe ratsy départ ary ve zany ty république ty, ratsy fiaingana ve sa ahoana? Raha tena dinihana lalina tokoa ahoana ny aingana io 4e république io. Efa nambarako teto ary averiko vetivetika fa izany république zany miova sata, miova fenitra, miova fitantanana, miova idéologie etsetsetsetra. Raha raisitsika zao averiko eto hoe dia aloha ny idirako hoe ahoana le fiaingana rehefa avy eo inona no natomboka amin'izao fotoana izao tokony maka izy. Tsy maintsy apetraka aloha le tantara kely zay fa naveriko tamin'ny tapabolana zay. Raha ohatra miaingana république anankiray dia ataontsika hoe royaume vahoaka fotsiny. Matetika teto amintsika dia miala avy any amina saika fidinana an-dalambe daholy. Na tamin'ny 72 io, na tamin'ny 91 io, na ity tamin'ny 2008 ty. Ohatra miteny foantsika hoe satria ny crise no miteraka fahantrana matetika izy io misy filan'ny vahoaka vaovao. Samihafa le filana tamin'ny 72, samihafa filana tamin'ny 91 ary samihafa filana tamin'ny 2008 sy ny 2009. Eo amin'izay le filana zay dia mametraka rafitra vaovao fanjakana dia rehefa tonga tokotra ny république vaovao dia ohatrany maresaka manerana ny tokatrano, manerana ny lalana. Na izanaiza na tanora kely dia mieritreritra hoe tamin'ny 1960 zao ny république dia tonga ny fahafahana indépendance. Tamin'ny 75 fanjakany majinika ity tolo-piavotana maresaka zany raha ny anazy zany tsika. Tamin'ny 91 dia libéralisation ty fa vita ny socialiste. Tonga ny 4e république inona ny fantatry rehanao ve misy rivotra mitsoka amin'izao fotoana izao. Zay ny atao hoe changement de république. Ka eto sika hoe manahoana raha fiaingany zany république zany. Ameko ohatra fotsiny ianao 72 marina tsy resaka sika momba ny socialisme fa miresaka sika momba ny processus de mise en place d'une république. Ohatra zay koa tamin'ny 91. Zany processus de mise en place d'une république zany manomboka hatrany amin'ny saut de la république miova. Zao tsika le saut efa tamin'ny 3e république mbola eo ihany. Tamin'ny 72 zany niova resaka misy lefona kely dia misy ihany iny miova mihitsy ny saut ary miova ny vola. Ohatra daholo zany. Fa miova koa hatrany amin'ny constitution mazava ho azy dia miova koa hatrany amin'ny hoe ahoana ny fomba hitantanana ny raharaha eo amin'ny firenena. Ohatrany hoe tamin'ny 72 zao dia nationalisation, fanjakana mandray an-tanana ny famokarany, raisy ny fanjakana daholy ny atao hoe état providence zany tamin'izany ny fitontolo rehetrarehetra. Contraire an'izay tamin'ny 91. Fa zay eo amin'ilay processus raha tsaroantsika tsara dia nametraka zany bokomeny zany Andriamatoa président Didier Ratsiraka. Iny zany karazana charte, karazana pacte hoentina mpahafantarana vahoaka hoe izao indray ny fomba fijery vaovao ry vahoaka malagasy. Dia iny no entina aroso hitambarana miaraka amin'ireo parti rehetrarehetra hoe ekenareo ve ty bokomeny ty mba ahafahanao zany mitondra le rafitra vaovao fitondram-panjakana. Ekena dia mipetraka ny stabilité. Satria ny ekena manao pacte de charte de bokomena moa tamin'izany. Dia rehefa avy eo iny no anaovana amin'ny programma rehetra socialiste moa tamin'izany. Iny koa nitaritana ireo famatsim-bola tamin'izany niaraka tamin'ireo firenena socialiste tamin'izany. Ohatran'izay ny atao hoe processus tetika fametrana république anankiray. Eto sika dia
ohatran'izay koa tamin'ny 91 fa manjary lavabe ny teny dia tsy hidirako lalina misy ireo miova ny saut de la république misy libéralisation fa eto tsika amin'ny 4e république ny 4e république afaka manontany ve manontany tena ve itsika hoe aiza ho aiza zay rivotra vaovao zay amin'ny 4e république misy zavatra ren'le vahoaka ve eny an-dalana miova ve saut de la république miova ve ny vola amin'ny fanjakana mba misy an'izany hoe afa mitsy amin'ny 4e république ary miova ve hatrany amin'ny foto-kevitra ijoroana raha matsikary tsika ohatrany tamin'ny 3e république ihany no tombola toizany hatrany amin'ny hoe mbola libéralisation io ihany ohatra nefa io raha ny ohatrany hoe natonga nyty échec sy résultat ty io zany mila fanovana lehibe ka io le hoe raha ny processus hitanay aloha tamity de ohatrany niova président de la république Madagascar fa tsy niova république inona dikan'izay tonga de mandray amin'ny fitantanana dia rehefa tafapetraka dia manantena fa ho avy le famatsim-bola eo ny eo ohatrany tamin'ny 3e république nefa efa niova rehefa avy eo dia miazakazaka mamonjy ny mpamatsy vola dia miandry an'iny a dia rehefa avy eo a dia manomboka miandry le vahoaka manantena fanovana rehefa avy ny tolona sy nisy krizy dia ohatrany mangatsitsika tsita be neny ihany miravoravo tanana me mahantra mitotongana vidim-piainana etsetsetsetra dia eo le vahoaka manomboka amin'ny teny hoe fa inona ary no nitolomanay tamin'ny 2009 maninona mbola ohatran'izao ihany fa tsy ohatran'ny fanovana république hatramin'izay dia mipetraka amin'izay a inona zavatra misy nefany ao na fiaingany le 4e république mipetraka raha ny constitution vaovao voalohany aloha eto aloha dia ialako siny satria neverina angambany hoe ametraka constitution vaovao fa ohatrany hita ihany hoe mitovitovy amin'le constitution de la 3e république voalohany zany hoe semi-parlementaire zany io zany noho ny antony a mbola hoe zay aloha ny ilaina tamin'izay fa rehefa mipetraka le filohan'ny république vaovao io amin'izay zany ny tokony hoe manana tetika izy mazava amin'le processus ny tetika moa dia initantsika iny hoe manaraka ny lojika fotsiny hoe ohatran'le taloha zany mandray amin'ny fahefana dia mametraka amin'ny programma ny any amin'ny assemblée dia rehefa avy eo a dia mitady famatsim-bola dia eny an-dalana eny nefa taraiky le izy rehefa avy eo rehefa taraiky a dia miezaka hoe andaotsika hanao réconciliation ohatrany hoe amin'ny étape 4 zany efa ataontsika hoe herintaona mahery taty alefa ny réconciliation satria fanampanantena ny vahoaka io rehefa avy eo any amin'ny 5e étape ohatrany hoe misy fahazinina le izy dia bon ohatra mizigozina fa tratra motion de déchéance sy motion de censure le fanjakana manaitra de allo aloha asina pacte de responsabilité sy pacte de stabilité na mémorandum de rehefa avy eo a dia iny koa izy no tedaviny mpamatsy vola ka ona kosa moa raha tsy stable amin'ny firenena sy milatsaka amin'ny famatsim-bola zay zany ny zavatra processus tamity zay tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny atao hoe mametraka république vaovao raha ny tokony ho izy raha raisitsika reo ohatra teo aloha ka nanaraka amin'ny lalana tokony ho izy raha tokony miainga tsara ny république fahefatra dia tokony ho zao ny fipetrany ity moa efa natolotray tamin'ny androny fa noho ny antony maro samihafa raha tianareo dia azavaina dia voatery le izy tsy tanteraka satria tsy mitovy le firikevitra tamin'izay tao mazo arivo rehefa vita io constitution io dia mandray an'ny fahefana dia mandray amin'ny fitantanana mametraka tokony ny vision ny président de la république ny vision moa zany amin'izao fotoana zao izy dia hoe prospère et moderne taminay zany raha manaraka ny fivoarany zao rivotra iainana manerana zao tontolo zao zay misy hery vaovao ara-toe-karena mipotra amin'izao fotoana zao misy karazana ataontsika hoe mitongilana amin'ny fifanjajan-kery dia tokony mianalizena aloha zay hoe hoentina aizy ty sambony gasikary ty zany hoe mijery ianao hoe makaiza aiza zao ny tena misy ny famatsim-bola aiza ny tena hoe mifanetana amin'ny ilaitsika ny fifanarahana win-win zany aiza ny tena masoan'le vahoaka ko ao anaty samboko isa tokantrano zany isa ambatan'olona mba tsy hoentiko ho rendrika ity dia mila mandinika ny fandraisan'ny resa-pirenena ny safidy amin'izao fotoana zao dia hoe ambaky ny efa merendrika le sambony gasikara dia mbola nentina ihany tany amin'le toerana zay miasa koa naharendrika azy na moa tiako lazaina
lasa zany a tonga de mifanaraka hoe bon mila famatsim-bola ian'izay fa tsy maninona zay condition-nareo condition-nay de ataovy mivérité prix amin'ny jirama raisiny rato fa indrindrindrindra hery-maty zany ataovy azasiana subvention antsony ary anao anaraka ny rafitra politique monétaire ny mids vetivetika kely de nisy ny dévaluation vetivetika kely a de mitotongana indray fari-piainana nefany zay le hoe tokony dinihina tsara fa sao de vahoakanao ve nijerenao sa maika fotsiny andray an'le hoe famatsim-bola satria efa tosika hoe nona le fitondram-panjakana tsy maintsy mijery aloha vahoakanao satria vahoakanao no entinao vahoakanao na inona tsy azo sakrifena vahoakanao dikan'izay de zao raha ny tokony ho izy mijery ny fifanjaka-kery iraisam-pirenena ny force géopolitique géostratégique géofinancière etsetsetra dia hita am'izao fotoana zao fa misy hery vaovao mipotra ary manana financement reo za tsy miteny hoe financement parallèle akory fa financement akoatra ny mpamatsim-bola mipetraka zao a ohatra zao a any am'ireo BRICS mba reo BRICS reo sy reo émergent reo a dia fa nandalo ny ohatratsika nandalo fahantrano reo angenadiaika le nisorotana efa fatany filany reo firenena andara-pantsony reo any zany ny tokony atao zay isin'ny fifaninanana eo amin'ny fitedavana famatsim-bola nisy efa mivolona tam'izany fa ireo kosa reo firenena zany na ireo famatsivola fa ireo kosa de mangataka programme vaovao ohatran'izay keo mpamatsivola mangataka innovation anaty programme eo am'izay zany ianao miteny hoe mipetraka ny fomba itatanako ny ity visionko tia izay ny ilaina ho an'ny firenena mialatsiny fa ohatrany hoe mamelesona sanatry mivavakory fa mba mametraka an'izay mba fomba fijerinay zay ialana tsiny tompoko rehefa mipetraka karaha ny vision du président de la république izay mipetraka ao anaty hoe politique générale de l'état dia mametraka ny programme prime ministre rehefa mandray an'ny toerany voalohany loha eo am'le fiangany a noho ny antony maro samihafa le telo volana vao mipetraka amin'ny prime ministre tsarotsika tsara reny zany hoe efa lany telo volana zany Madagasikara efa mitika zavatra be be zay rehefa tonga amin'ny prime ministre eto matatara kely mba amborako aminareo fa tsisy afenina moa fa fiainana zany izahay tamin'io mpanolo-tsaina amin'ny prime ministre tao amazo arivo ary malaza tamin'izany hoe manodidina prime ministre to misy émergenciste dia efa niteny efa mifanaraka hoe eny ara fa dia matotsika miaraka dia vonina ve tsika metraka an'ity programme émergence ty efa nare an'izay keo filohan'ny république matoy izahay tamin'izany lasako mpanolo-tsaina manokana nekena daholo io fa ninavarina de zao 48 heures valo amby efapolo ora mielohany nametrahana ny programme teny ny assemblée misy baiko avany ambony ajanony émergence io korapak'izay kitiany efa vonine efa trany amin'ny fomba fampitana azy any amin'ny député efa vonina daholo ny support rehetrarehetra ny powerpoint rehetrarehetra ny programme lote de synthèse ka trany amin'ny zavatra ho zaraina ka trany amin'ny programme provisoire hoentina ny mazo arivo efa mivonina prime ministre efa nisy tamin'ny teny gasy efa nisy fanazavana mazava efa vonina izy ny amala ho fanontaniana fa noho nyvonay vao hoe ajanona mikorapaka lasa programme atao natirao atao ny raisina tapoka efa nataony dralatany aloha tany zay tsy mitovy velively amin'ny émergence no nentina tamin'ny moazo arivo de eo vao ny improvisé nanjary hoe niteny frantsay izy nanjary hoe 5% de taux de croissance tantara kely iny fa itenenako fotsiny hoe tsy mitovy nanomboka teo firehekevitra tsy mitovy ny fomba fijery ay zany raha fahitako azy nisy salasalana be tao de misy angamba le mampirisika reo conservateur amin'ny filazako azy le mbola mironany amin'ny fomba fijery taloha hoe monsieur le président aza miditra amin'io fa sao de aventure io sao de parallèle io sao de etsetsetsetra azoko atsaina angamba le fisalasalana tao de taitra teo de ajanony tapoka izay moa zavatra tantara-pirenena zay keo zava-misy fa inona nefa ny tokony natao raha nandeha tamin'iny lalan'iny inona zavatra tokony vokany amin'izao fotoana zao ny everinay tamin'izany de hoe petraka amin'ny prime ministre manao programmany ny PMO-any tsy miandro tapabolana akory de mametraka ny atao hoe pacte de l'émergence de Madagascar ny prime ministre
io pacte io dia andihana maro samihafa article maro samihafa zay karazana hoe reto avy ny feuille de route hitondrana fametrahana ny 4e république. Ao anatin'io zany de misy mizara maromaro hoe ahoana ny réforme rehetrarehetra hatrany amin'ny refondation rehetrarehetra ifanarahana mba atongavana amin'izany hoe Madagascar émergent zany. Feuille de route le izy. Deo zany misy article hatrany amin'ny article 30 manazava zay zavatra zay par secteur. De zay noentina any amin'ny assemblée de atolotra ireo député izay nanolotra amin'ny prime ministre. Io zany de dika hoe pacte de hoe mifanaraka sika ary tsy saraka intsony mandra-pavita nyty programme ty obligation de résultat ny anay sy ny anareo. Fa tsy hoe aty aorina efa tady ozongozony voataitra hoe tokony nasina pacte de dao no pacte. Rehefa vita zay dia oentin'io tonga de makany avetrany any amin'ny filohan'ny république hoe izao fa nahazo majorité par pacte misy ty programme ty dia mangataka ny approbation anao so de misy remarque anao. Dika zay de efa hoe neken'ny filou, neken'ny prime ministre, neken'ny assemblée. Rehefa mazava zay dia oentina mitety ireo rehetra zay miaina manana ataotsy hoe active ao anatin'ny fiainam-pirenena hatrany amin'ny société civile zany hatrany amin'ny parti politique zay manaiky io programme io zany zay tsy manaiky de raza opposition mazava ho azy hatrany amin'ireo ataotsika hoe FFKM hatrany amin'ireo vondrony mpandrara FIVIPAMA chambre de commerce ireo zay manana andraikitra lehibe eto amin'ny firenena ireo fikambanana manana dimension nationale ohatra mazava zay fa karazany hoe tafapetraka ny fiarahana anatin'ny pacte de l'émergence de Madagascar. Izay dia neverinay fa tsy oatra ny rovolana aorinan'ny signature amin'ny pacte ny filohan'ny république. Rehefa mipetraka zay de mazava ho azy fa iny am'izay no entinao hitaritana ny saina hoe ity tompoko no entina ametrahana zany réconciliation nationale zany. Miara mironontsika makany amina vina anankiray ary zao fomba nataterantsika azy amin'ny feuille de route. Mazava ho azy fa reo nanao signature dia mivory hoe ity zany no réconciliation ary eo anao vao mametraka ny signature andreo filoto eo aloha. Tsy mikorotana ohatran'izao mandeha ny réconciliation de mitsefitra, mandeha mipacte de mitsefitra, ohatrany hafahafa be le zavatra amin'izao fotoan'izao zany hoe ohatrany raha tsy fiainga hoy aho diso lalana. Rehefa mipetraka io réconciliation miara io pacte io inona dikan'izay manaiky ireo rehetra fa io ny programme hitondrana amin'ny firenena. Quelque part ohatrany hoe mahita le boky mena ohatra taloha samihafa le izy fa mitovitovy ihany. Rehefa mipetraka zay dia ny vahoaka makasitraka aniny programme sy pacte iny. Mipetraka zany ny réconciliation ny vahoaka sy ny mpitondra. Totsika hoe efa bolana ny bolana teorina. Io mantsy le réconciliation io somary manana fomba fijeriny fa matonga an'io ne raha ny tena izy tsy matoky itsony ny mpitondra azy ny vahoaka teo aloha dia ny alany. Zay ny atao hoe vao lasa hoe nanonga-panjakana miady ry zareo le vahoaka misy nefa tsy tateraka faniriny dia tsy matoky ny mpitondra izy. Zay zany zava-dehibe ny réconciliation ny mpitondra sy ny vahoaka izay miala amina pacte zay. Rehefa vita zay ka mazava daholy de dinga manaraka dingana fahaenina ohatra dia oentiny io pacte io makany amin'ny mpamatsy vola miaraka amin'ny avant programme afatara-mpamatsy vola hoe mizotra maka izy ty Madagascar ty ary azatokisana ave rehefa misy ny consensus ao amin'le programme. Zay ny dingana maro samihafa mandra-pahatonga ny hoe ametraka ny visiony à partir miala amin'ny pacte io ny filohan'ny république. Eto dia ohatran'ny manome sopapaina satria ohatran'ny teny hoe ny visiony tsy natao hoe eniko ny vision teny zay tamin'ny tapabolany fa iny natao vision. Ny filohan'ny république rehefa mametraka vision dia atao hita maso ny vina. Ohatra zao tamin'ny andron'ny Flora Valomanana dia apetraka izy ny vision agricole Madagascar. Zany hoe tao iavoloha zany nasiny omby, nasiny tracteur, nasiny rehetrarehetra. Iny le fa lazaiko hoe raha mbola agricole fo Madagascar tsy ho tafavoaka fa ity indray vision de l'émergence de Madagascar inona dikan'izany. Tokony filohan'ny république mametraka hoe any avoloha
ilay Madagasikara sarin'ilay Madagasikara vaovao na maketin'ilay Madagasikara vaovao zany isaky ny efitra iavoloha de ity ny Tananarivo taloha ity ny Tananarivo vaovao zany image 3D zany makety zany eo amin'ny efitra anankiray ity ny Tamatavy taloha ity ny Tamatavy vaovao ity ny Fianaratsoa taloha ity ny Fianaratsoa vaovao zany tompoko ny atao vision ary rehefa avao misy marketing politique io manerana ny média rehetrarehetra mba hietsika le 4e république mizotra makany amin'le hoe rivo vaovao manantena le vahoaka hoe sady efa misy pacte misy vision fanatanterahana sisa zany rehetra zany ry Piano Adjaina no neverinay ho apetraka tamin'izany fa dia nolazaina aloha izahay hoe ajanona io hatrany amin'ny conseil des ministres mihitsy miteny hoe tsy mety io émergence io de nanginy izahay rehefa avy eo de hoe aza saina miteny izy a de tsy miteny tsony izahay fa amin'izao fotoana izao kosa tompoko raha napetraka zay tsy ohatran'izao ny fiainam-pirenena miainga ny république faefatra zao tsy miainga ny république faefatra mbola mitady lalana mbola mitatony eo ny fiteny azy amin'izao fotoana izao tsika mbola hatrany amin'le PND mbola tsisy malala firekory mba manontany hoe antanina hoe manontaniana olona manapaiza zao fa inona ny atao hoe PND tsy mety le izy aiza zany vision président zany de mba fantatro tsy hita le izy ahoana le pacte to ohatra roso miembotra tsy fantatra tsony nakay any réconciliation zany rehetra zany ny zava-misy amin'izao fotoana zao ka ohatra miravoravo tanana le vahoaka izy nefa le vahoaka reraka me mahantra mampalelo ane le izy ka hoy zay hoe raha ohatra ka aminay zany zao efa roa taona ny lasa kely foana sisane mialatsiny le tompoko fa ngamba efa tara raha izao ndray tsika ny amerina hoe verina zéro sarotra be le izy fa zay aloha ny fanirenay tamin'izany nentinay ampanetretena hoe mba hajarabrikinay dia izao ny hafarany de alatsiny aminareo fa dia ohatran'izao zany iverina fa tokony mahatsiaro tena kosa mba hoentinareo aiza Madagasikara isan'andro ny mitotongana voly isan'andro mbola hiakatra reo zao ny jirama ndika miakatra ny jirama hiakatra koa zany ny vidin-dasantsy hiakatra koa zany ny vidin'ny transport ore olona sao de mba titanique izy ity izay sanatry ny vava ary soro misy ao anatin'ny saina hoe matoa zay miteny na de ataontsika hoe mety mandondona ary mandony zay manazava zay satria tiana isokatra ny sainareo fa isokatra koa ny sainy vahoaka hoe inona mariny ty resaka ty manazava fa tsy de tena hoe ny amely manazava saina mampisy masoandro vaovao mampisy fanantenana ny ataonay fa zay kosa sanatry vava tsy eritreritra hoe rehefa aza mieritreritra mihitsy hoe rehefa miteny de amely de critique tsy kera fotsiny amin'izao de hoe anongam-panjakana na hidina andalambe tsy zay mihitsy aminay aloha ohatra tsika rehetra ihany de ilaina ny stabilité fa raha stabilité kosa kanefa tsy hita mazava de aleo ny vahoaka no hitsara satria hay ave de hoe ohatra miozongozona fa ilaiko inay stabilité tokony efa hatrany voalohany zany ary amin'izao fotoana zao anao miditra amina zany hoe communal zany efa tokony mazava mera ny vision amin'ny toerana misy azy na amin'ny commune misy azy miala amin'le pacte daholo zany ohatrany hoe ity commune Beraketa taloha Beraketa vaovao ity commune Marovoay Beraketa Marovoay taloha Marovoay vaovao misy sary zany misy vision zany ahoana natongavany amin'ny Marovoay taloha miala amin'ny Marovoay taloha makany Marovoay vaovao misy réforme ny Marovoay misy fanovana any ary nenay ny hevitra tamin'izany de ohatra Marovoay zao ohatra raisika commune anankiray de hoe à chaque ataontsika hoe à chaque fokotany chaque village une entreprise politique en émergence zany ohatra ny tany Japon tamin'ny angany chaque village une entreprise zay zany numera anankiray izay ho formena hony iresaka amin'ny mpamatsy vola hony rapitso zany ny fomba fijery amin'izao fotoana zao na eo anatrehny mpamatsy vola ary raha misy zany ny formation tsy hoe formation de leadership nataony taloha zany fa formation misy toe-karena koa ahoana no ahafahanao mamorinasa ao amin'ny commune anao tokony apetraka zany fanontaniana satria zay no mampiakatra amin'ny fari-piainana
ohatrany lavalava fanazavako mialatsy patrika fa ohatrohatran'izay le izy zay zava-misy matsy hoe misy fanotaniana saika ao apetra koa rehefa mandeha raha ohatra zao anao miteny hoe leadership zany tsy hoe za de mahay mitondra ny gouvernementako lidera ako na mahay mitondra tsy donneur de leçon tena mialatsiny be fa hoe mahay mitondra ny parti politique ako fa leadership ho an'ny Madagasikara zany hoe etaninao ny malagasy ray manontolo anaraka ny vina miainga ny leadership de eo anao vao mametraka régime fort président fort zany président fort tsy midika hoe despoty hoe masika zany de kapohana rehefa maditra maketsy miteny mafy tsy zay fa rehefa akasitrahan'ny olona ny programanao dia manaraka anao ny olona tsy mila masika ianao fa manazava ampianarinao ny olona hoe zao ny tedaviko zay ny atao hoe régime fort akasitrahany vahoaka ray manontolo ny régime fort ny programme de itsika miteny hoe mihetsika ny aty sao de manara-pahefana tsy despotisme samihafa ny despotisme samihafa ny dictature samihafa ny régime fort mikasa régime fort tsika tsy midika mihitsy zany hoe centralisé fa mila manetana amin'ny province ny programme d'émergence any rehefa tena dinihany any ny tena misy ny décentralisation ilaina ny province tsirairay avy miakatra satria any misy famoronan'asa manakaiky ny vahoaka zone économique io na hoe un village une entreprise ilaina zany ny décentralisation tena izy ary misy ny firenena sasany tena miditra mihitsy hoe satao zavatra manahirana amin'ny fédéralisme zany ao anatin'ny programme daholo zany masao de antafatany masao ny zavatra anankiray zavatra goavana zay le resaka hoe famoronana asa fa iresaka mihitsy ako ny resaka industrie vetivety alohan'ny idiran'ny antarbe anao moa mbola ho ihany ny resaka eo amin'ny resaka industrie zao betsaka ny industrie tena reraka sy valaka ary misy mihitsy ary hatrany amin'ny atao hoe orinasa anankiray momba amin'ny baiboly ary lasa misy chômage technique zany rehetra zany eo ihany koa eo koa le arina sase iny zao efa betsaka koa zany mpiasa tsy miasa eo anatrehan'iny efa miteraka olana be da be eo ihany koa ny etra sy ny karazany efa mila tsy voalohany ny entreprise tsony sy ny orinasa madinika sasany etra mba tiako anontaniana Andriamatoa Rabona Olojaona hoe inona ny vahaolana aingana kanefa mba haritra ihany koa fa tsy le aingana vahana 24 heures de miverina indray ny olana mba azonao zany mba hoe proposena aloha zany entina satria zany zao mampangetaheta ny vahoaka mila vahaolana mila tena hoe zavatra tokony mba hoe avaha zao olana rehetrarehetra mitranga eto amintsika zao indrindra any amin'ny social mbahoaka aloha voalohany ny tsy fandre-pahalema ny etsy andaniny ny fitotonga ny vola tsy lazaina tsony ny solika moa efa resaka zany rehetra zany ny ANDB mihitsy zany amin'ny toe-carré-pyrénétsika inona zany ny vahaolana mba hoe azonao aroso entina navotana aloha haingana kanefa kosa vahaolana mba haingana nefa mba haharitra ihany koa iny tompoko vao miteny ianao hoe lafy ny industrie dia midika izay hoe famoronana asa midika izay mila politika industrielle midika izay hoe misy fomba hitantanana ny io industrie eto Madagasikara io amin'ny fomba fijery hafa satria ohatran'le teo ihany amin'ny akapobeany matotsika amin'izao fotoana izao tonga amin'izao toeran'izao dia misy antony zany hoe misy échec zany io ny résultat-tsika io eto dia somary anazava amin'ny teny fohy amin'ny fomba fijery ny émergence momba politique industrielle fa efa voarafitra ao anatin'ny politique émergence ihany koa na ny industrie na ny tourisme hatrany amin'ny culture hatrany amin'ny diplomatie hatraiza fa ny industrie manokana no raisio apetraka amin'ny zava-misy amin'ny lafiny industriely ny Madagasikara dia mbola lavitra dia lavitra amin'izany pays industrialisé zany ary kely de kely ny salanisan'ny para ny industrie ao anatin'ny fampivoarana ary saika mbola
ireo lovan'ny raisina taloha ihany ireo industrie kely salatsalany no mbola manohy amin'izao fotoana izao ary tsaika mitodika ireo any amin'ny agroalimentaire. Dia misy koa nefa ny industrie ataontsika hoe zone franche izay manao fanondranana indrindra amin'ny lafin'ny textile. Ireo rehetrarehetra ireo nefany dia samy manaiky daholo na ny manam-pahaizana na mpitondra amin'izao fotoana izao ary na ireo mikasa nanao politika fa raha firenena anankiray ka mamokatra fotsiny dia mihinana akora na manondrana akora izay no miteraka fahantrana. Efa nambaranay izay ary efa miara-miaiky daholo fa eo amin'ilay hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahana manodina an'ilay vokatra eto toerana dia hoentina manondrana any ivelany na hoentina ho amidy eto toerana, iny mbola hoe tsy voavaly ny fomba fanatanterahana azy fa hoe efa misy ny eritreritra fotsiny io le hoe iaka transformer les produits sur place fa sarotra manatanteraka azy. Masarotra azy dia zao alefa ary ny politika teo aloha io voasoratra ao anatin'ny mapy io aloha azava ao na fomba fijery miara-manaiky an'ity daholo nefa ny rehetrarehetra mba ahafahantsika manodina ny vokatra dia mila etanina ny mpandrarà iditra amin'ny sehatra fanodonana. Dikan'izay dia misy fanetanana ny tontolo aina ny fandrarana mba isy mariska ary zareo aka risque amin'ny transformation. Dia eo amin'izay zany dia hoe noho izany dia raha tsy ampy ny teknôlôjia dia apetraka ny toby anankiray ianarana teknôlôjia izany misaotra ao anaty mapy. Rehefa avy eo dia hoentanina koa mba hiditra ny sehetry ny agribusiness ary apetraka koa ny tontolo iainana ohatrany hoe entanina ny famatsim-bola mba tsy ho sarotra loatra, apetraka ny fanatsorana maro samihafa eo amin'ny lafin'ny douane eo amin'ny lafin'ny administration mba tsy ho sarotra loatra amin'ny fandrarana, dia everina fa miala eo dia mivonona ny mpandrarà andeha amokatra ary hiditra amin'ny hoe ho mpanodina vokatra Madagasikara. Eo tsika zay zany tapitra miara-miaiky any daholo azay atao libéralisation zay koa no napetraka hatramin'izay ary mamaky ny mapy na mamaky ny politique industrielle amin'izao fotoana izao dia miala amin'io ihany. Maninona raha ny tsy mety, maninona tsy mety tafavoaka. Eo tsika dia alefatsika le scénario mpamatsy vola ray mpametra-bola anankiray andeha hiditra ny industrie na andeha ataontsika hoe ametraka manara-penitra ny industrie izay ananany na fanaovana savony io na fanaovana zavatrafy io ohatraotsika hoe fanodonana agribusiness. Rehefa mamorona industrie na mametraka usine vaovao na manana usine vaovao ka andeha alefa manara-penitra vola daholo, mila vola financement zany. Mialy eo zany dia manomboka mitaraina daholo hoe sarotra mahazo financement zay fitaraina natreto ary rehefa sarotra ny financement ka nahotra raha mahazo financement ihany dia sarotra ny fifaninanana dia mangataka protection lay industrie locale. Ary raha ohatra ka mipetraka hoe efa mahavokatra ary zay ka midinay amin'ny tsena anatiny, le tsena anatiny efa tsy mahinana firy-tsony satria ambany ny fahefa mividy. Ary rehefa mipetraka zay dia mba mieritreritra koa hoe andeha aondrana lasa zone France zany, sarotra ny fifaninana ny raisam-pirenena. Io zany dia ohatrany manomboka na iroso ary sahirana be ny mpandrarà ara-toekarena eo amin'ny lafitra industrie amin'le politika napetraka tsy ho tafavoaka le izy. Eritreretinareo ne mameko ohatra nareo izany orinasa lehibe fanodonana ronono zany malaza mihitsy ary filoham-pirenena ny tompony zany na hoe agribusiness dia vatra toetoetoerana mba afaka mifaninana tamin'ny vokatra avy any ivelany. Fa ny tena ilaina koa ao anatin'ireny rehefa tonga amin'ny sehatra indrindra hoe sehatra faratapony zany fitondrana zany tokony mba navita nanao exportation mba hisy valeur ajoutée ao Madagasikara, mba hisy fidiram-bola vahiny ao Madagasikara. Tsy ny ohatran'ny Moroni ane
ny produit zay mpitondro zay e zany hoe naniditra tany Afrique du Sud rehefa nanahirana keritrereto fa olona tsy manan-kery ohatran'ireny ny andeha hanao exportation na produit fini manahirana be zay zany tiako ambara de hoe raha zay ny bilan mijanona mpamokatra akorytsika de industrie salan'ny vitsikely zay manao io transformation io na ahoana raha pays émergent zay mitovy lanja tamin'izany 30 taona 20 taona lasa nanjary nahavita télévision nahavita radio misy efa mahavita automobile efa mahavita agribusiness matanjaka be efa création totsika hoe d'emploi création d'industrie efa émergent daholy ary misy tonga amin'ny plein emploi ary mahavarina mihitsy ary iverena kely le hoe social-mbahoaka rehefa nandeha tamin'io plan émergence io zareo niala tamin'le nanomboka tamin'ny pacte daholo reo a mandrapatonga amin'ny programme tena izy zay réalisena en chantier rehefa avy eo transformer le firenena Chine ohatra zay 20 taona lasa usine du monde mba tininareo amin'izany ane fa tsy ferana koa ny Malaisie tsy ferana ny Taïwan tsy ferana ny tsetsetsehitra ary Vietnam amin'izao fotoana zao a lasa usine mihitsy transplant any amin'izareo ahoana natongavany amin'izay zay maharefirefy ohatratsika ihany taloha dinio kely tiry vahoaka fa ohatra mamerina ihany ako raha mihaino atsara nareo a hoe inona moa ny atao hoe averenako le industrie rehefa avy eo miakatra amin'ny farim-piainana avaly amin'ireo famoronana asy ireo tsy io ihany fa ny tourisme ny activité rehetrarehetra no ampiakatra amin'ny farim-piainanao fantatrareo zany fa apetrako ny inona teo mampiakatra amin'ny farim-piainana raha mikarama zany a olona tsotra anankiray raha hita asa 750 000 raha hiakatra amin'ny farim-piainanao 750 000 de midika zany hoe 750 000 misakafo ara-dalàna ianao maraina taondro arivo mampianatra ny zanakao ianao mandeha afaka mandeha mifindry ianao maka bus farafaratsiny ary manana ambava ary misy koa sao de raha tsy salama de misy ambony en sécurité amin'ny 750 000 mahita asa amin'izay a fa tsy ampitsony le 750 nefa voaviana 750 000 zany efa ngeza be eo zany tsika mipetraka hoe industrie sy ny activité économique rehetrrehetra tokony etanina tsy etanina le izy tsy vitan'ny etanina fotsiny hoe amboariny tontolo iainana de etanindreo politique incitative amin'ny filaza azy tsy ampintsony ireo orinasy ireo tompoko de nandalo crise imbetsaka crise politique nandalovany ao ny fisintomana be da be ny nandalovany hoe mivoaka lela ry zareo fa itsedaniny koa be fifaninana ao anatiny inona ny atao hoe politique succès fa tsy isika ohatrany manome ohatra kely a aminao Patrick hoe raha le politique mapy teo aloha mapy mihitsy miteneniko a sy ireo politique teo aloha zay mipetraka de hoe manao contre-attaque fiakarana zany hoe maty batterie le automobile tsy mandeha de fiakarana no atosika ao le izy tsy mety tsy tafavoaka atosika miakatra fa raha mba ahoana ny atongava amin'ny hoe contre-attaque fidira zany hoe atosika kely fotsiny dodradrany de velona zay ny émergence de ho gagy nareo fa ho tantaraiko le izy ny émergence tompoko atongavana amin'izany fampandrosoana fampiakarana farim-piainana zany ohatran'ireo firenena émergent zay apetrako le sary aloha sarisary de salamy zao za zao a tamin'ny taona 700 nakany amin'ireo firenena aziatika ireo dia taona voalohany tonga tamina tanàna anankiray tanàna kely ohatrany Tananarivo kely raha ny amin'izany toerana zany zany Tananarivo na Tamatavy ohatra olona tsy mikiraro no hitako olona maloto lamba ny hitako olona mitarika posiposy ny hitako ohatra ny eto mihitsy olona mivarotra an-dalambe ny hitako na voatabia na voanjo na inona dia olona trano efa ravarava sahirakirana mihoatra lavitra noho ny eto mifantsana tamin'izany tanàna zany ary ohatrohatran'izay daholo tany Chine tamin'izany na tany Malaisie ohatran'izany totsika hoe 3 taona lasa amin'izay mbola tanora de tanora rehefa niverina 2 taona monja taty aoriana olona mikiraro ny hitako olona madiodio ny hitako olona mitaingina bisikileta ny hitako nanomboka nadio ny tanàna ale mivarotra eny an-dalambe ohatra mivoatokana amin'ny toerana anankiray ary ohatrany amin'ny ariva izy ireo no mivarotra tsisy tsony amin'ny atoandro
ary magazay lehibehibe no manomboka misokatra sy hotely betivitsy ary isan'andro mahita usine manomboka miasa vao vita kelikely. Herintaona monja taty aoriana verina tamin'ilay tanàna. Herintaona mahery mba tsy exagéreko hoe olona mandeha moto hitako, olona efa manao complet ny sasany, olona efa misy magazay be da be ny amoron-dalana, ary magazay lehibe efa misokatra ny centre commercial, ny usine efa mandeha tsara mihitsy, ary mandeha bisikileta na motory zareo mandeha makany dia manana tokantrano, efa misy télévision isy tokantrano, efa misy radio, efa appartement kely, fefa manomboka miaina telo taona efa taona monja. Niverina taty aoriana 5 taona 9 taona, automobile d'occasion ny akabiazany, misy mivaovao, ny usine mimeritsy maromaro ery amin'ny hita mihitsy, ny building manomboka miainga, ny magazay lehibe feno, ny olona mandeha miasa ohatran'ireny efa cadre reny supérieur na moyen. 10 taona building daholy, usine efa miopapana, ny automobile vaovao daholy, ary ny appartement ny lehibe, ny mpianatra miaka manao tenue tsara tare, tsisy lelontsony ny mpianatra kely, etsetsetsetra madio be ny tanàna lehibe vaovao. Miala amin'inona zany, zay ny atao émergence. Miala amin'ny politique industrielle vaovao, miala amin'ny politique touristique vaovao, miala amin'ny politique agricole vaovao, politique sectorielle daholo zany, indrindrindrindra miala amin'ny fomba fijery vaovao, eo amin'ny lafiny bilatéral ohatra, eo amin'ny lafiny fifandraisana resa-pirenena, ao amin'ny lafiny fifandraisana amina bloc économique vaovao, ohatrany hoe zareo zany misy an'ilay bloc ASEAN, eo amin'ny lafiny fifandraisana amin'ny mpamatsy vola mba mijoro amin'ny heviny, mba miaro ny vahoakany, mba miaro ny vahoakany sy ho rendrika, mba miaro hoe flottement ty re olona ty dévaluation ty, aloha andeha par étape mba ataovy fixe aloha na contrôler na sélectionner, fa za tonga de flotter na mbola azavaiko zay. Dia misy politique industrielle vaovao zany hoe mametraka zone économique spéciale, de ao anatin'io zone faritsy io zany no mamorona usine vaovao de transformation, hoentin'ireo mpamokatra mivarotra, misy lalam-barotra vaovao zany mpamokatra, hoentina aodrana makany ivelany, dia misy fetran'io 10 taona teoriana afaka daholo le aba rehetra fa miverina, de miverina zone normale lasa nouvelle ville. Ny teny famaranana ary teny ko atsipy ho an'ireo mpieno eto amin'ny radio viva manerana ny nosy, dia misaotra aloha ary makasitraka amin'ireo teny mamy natao fakahirezana. Ny zavatra rehetra dia hoentina koa mba hitadiavantsika vahaolana, mba hisy mamirapiratra vaovao ao amin'ny isan-tokantrano, mba misy fanatanjana satria efa reraksika malagasy. Izay no mba azo atao aloha, ary izay koa no hoentsika eritreretana ho tsakotsakoana, dia hoentsika koa mba ahafahantsika mandinika ny tena hoe ahoana no avy ty Madagasikara ty. Zay ngamba ny teniko voalohany. Faharoa araky ny voalaza teo dia manasa ny tenako ny viva isaky ny tapabolana andro azoma. Raisiko amparaitra teny zany satria raha isaky miteny eto dia ohatrany tsy ampy foana le zavatra tokony holazaina. Ary raha vao teo fotsiny zao saika hanazava lalindalina kokoa ny atao hoe politique industrielle ny émergence zay ho ataoko any manaraka sy ny hafa koa, dia amin'izay tsika mba ohatrany hoe mba miara-miaino sy mifanakalo, hoentsika mba hoe miara-mikiondoha, miaraka amin'ireo manam-pahaizana zay tanina iaraka. Fa ny anay kosa ny tiana apetraka dia hoe le fomba fijery somary vaovao, tsy mahazatra, innovateur be le fomba fijery, ary tsy mahazatra eny ataontsika hoe samihafa ny vision occidentale du développement sy ny vision asiatique du développement. Eo zany misy mahasamihafa be mihitsy, ary eo ny mila matetika izy ireo mifanenjana, zay vao tonga amin'ny tanjona ohatran'izao. Ka zavatra dia ho zarazarainay aminareo koa amin'ny manaraka mba hoentinay eritreretana io tsakotsakoana. Ary ny manaraka koa dia nisy fanontaniana vitsivitsy momba ny dépression, crise économique financière na crise financière, zay lava dia lava tora zavaina, fa ny anazo ambara fotsiny dia
raha ny fantatra aloha dia nipoka izy io niainga tany États-Unis raha le mitovy fomba fijerintsika tamin'ny 2012 dia niparitaka tany Europa dia miala amin'ny atao crise de suprême fa lavalava le izy fa fotina mo fotoana fa efa nezahany izy io taty aoriana nalamina tamin'ny taona 2015 teo ary saika nitondraka vola be narotsaka tamin'io milliards de dollars 1000 milliards atraizatraiza mba tsy hetsika mba tsisy le ataontsika hoe le classe financière zay zavatra nefa ny raha tena mandinika hoe misy fiantraikana aty amintsika hoe inona mety opportunité na inona ny inconvénient aty amintsika mbola azo resana koa zany amin'ny thème manaraka zay ho resana eto fa tsy ho vita eto akory fa ny azo ambara fotsiny hoe mbola tsy mijanona io crise io ary raha ndrea 2016 ony ho doublé na triplé io crise io miala any États-Unis satria le fanetsembana teo aloha zay mafy be isy bulle filaza azy financière indray hipoka atsoatsy amin'ny manaraka zavakeo nareo tompokoa fa tsy vitandroany momba ny hoe manahoana ny avoloa mbola iara mahita eo tsika hoe inona ny fivrineny fa raha ny mahazatra ka le fomba mahazatra foana taloha de vrina aloha mera hoentaniny ho azavaina hoe zao ny tedavina aminareo izao ny zavatra ilaina fa ho ampianarina nareo hitatana zay fahalalako an'izy ireny raha fombafomba mahazatra taloha zay ampianarina leadership ampianarina mitatana ny commune mba mameka mandefa sopapa ihany zay mba jerevo re tompoko Andriamatoa zay anya zay rehetra na mpitondra na mera jerevo ny famoronana asa isaky ny commune fa sady ohatra totra taloha tamin'ny andro taloha hoe atao tsara tare asina kely fanaovana fanatanjahanteny etsy amboarina ny tsena asina todrano de verina fa mandroso ny commune ny fandrosoana tompokoa dia isa tokantrano isa batan'olona famoronana asa ihany de ahoanany izy tomana asa isaky ny commune sopapa ihany zay mba eno re raha mba eno nareo so de sanatria koa asina fanambazana hoe raha tsy miaraka amin'ny fitondrana tsy mahazo ny zavatra tokony sarotramiko entina manatanteraka diasa zavatra nisy zany eo amin'ny sehatra politika fa amin'ny manaraka angambontsika niresaka amin'izay fa sarotramiko mbola ho hita eo moa le izy zay moa samy manana fomba fijeriny ary amaranako azy dia miantso hatrany araka ny teny teo ny fanazavany eto hoentina hanetanana hoentina koa hiatsona ireo zay rehetra makasitraka ny hevitray ireo milaza mahatsapa-tena hoe innovateur andao retsika hiaraka eo amin'ny tsy latabatra boribory fa mety ho bebe ihany tsika fa amina salina ngezabe anankiray andao tsika hiara entana na avaiza ny parti politique anao na inona fiarinao na inona association anao andao hiara entana hiaraka hitambatra amin'ny le haina vaovao la haina vaovao ho an'ny Madagasikara misaotra indrindra tompoko